tanàna madio, mazava, milamina, moderna ary mendrika no tanjona sy fanamby napetraky ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra na eny Andriatsitohaina. Mba hatongavana amin'izany tanjona izany anefa dia ilaina ny fampahafantarana ny lalàna misy mba hahafahan'ny mponina manaja sy manatanteraka izany antsakany sy andavany. Izy araka izany ny fiaraha-miasa eo amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny fikedikish-Stiftung na ny FES mba hampahafantarana amin'ny be sy ny maro ny fehezam-pitsipika munisipaly momba ny fikoloampahasalamana na ny code municipal d'hygiène izay miatra ao amin'ny fari-piadidiana Antananarivo renivohitra. Notanterahina androany alakamisy ny fanaovantsony izany fiaraha-miasa izany ary fiofanana sy fanentanana eo anivon'ny mponina Antananarivo no hanomboana azy. Isy ny afisy sy ny boky kely izay aparitaka mba hanentanana ny mponina monina eto Antananarivo renivohitra. Ny fehezam-pitsipika munisipaly misahana ny fikoloampahasalamana dia mirakitra ny fepetra rehetra izay tsy maintsy arahin'ny olom-pirenena tsirairay mba hitsinjovana ny fahadiovana sy ny fiarahamonina. Notovonana sy nasiam-panovana ity fehezam-pitsipika ity tamin'ity taona 2024 ity. Ny tombo 450 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny koronavirus tato anatin'ny 420 ora farany araka ny tatra nataon'ny profesora Antamary Daniel Volontina androany alakamisy. Ny enany isan'ireo olona voamarina fa mitondra ny koronavirus eto amin'ny faritra Analamanga satria miisa 10 izy ireo tato anatin'ny 420 ora farany. Mbola betsaka kosa nefa izy io any amin'ny faritra sasany raha oharina amin'ny abetsaky ny mponina. 12 ny tranga ohatra ny Menabe, 13 any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary 9 any amin'ny faritra Diana. Tafiakatra 1,750 sy iray alina araka izany isan'ireo olona efa voa sy voavoan'ny koronavirus raha tambatra. Nanambara ihany koa ny mpitondra tenin'ny CCO fa ny ampy 520 ireo olona sitrana ka tsy manaraka fitsaboana intsony ary miisa 520 ireo olona voasikajy marary mafy ka mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly. Tsy andony latsakemboka fanao amin'ny fikambanan'ny iray aman-drenin'ny mpianatra na ny FRAM ireo iray aman-dreny ho an'ny taona 2024 sy 2025 no hazavaina tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra fa ny fitsinjovana ireo tokantrano sahirana sy ny iray aman-dreny izay tena misedra ny fahasahiranana no antony nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Tsy haharitra nefa izany fa fandaminana napetraka mandra-pisian'ny lamina vaovao ho iatrany ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Ankoatra izay dia nanamafy ny gouvernemanta fa tsy mandoa ny saran'ny mpisoratana anarana ny mpianatra rehetra manerana ny nosy amin'ny fidiran'ny mpianatra araka ny efa nampanantenainy ny filoam-pirenena. Ho fitsinjovana hatrany ireo sahirana aryamitovy andanjan'ny mpianatra ho iatrany ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra dia manam-pikasana ny izara aro akanjo sy kiraro ho an'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany ny fitondram-panjakana ho fanampy ny fitaovan-tsekoly izay efa nampanantenainy filoha fa ho tsinjaraina ho an'ny mpianatra rehetra. Mitohy hatrany moa ny fizarana rakibolana sy boky fianarana ho an'ny sekoly. Efa tonga eny anivon'ny fiari-piadidian'ny fampianarana manerana ny nosy ireo boky zaraina ireo raha ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra.